minareo aneny Tompo. Anioa lakamisy fa 20 volana Mey andro fahadimy amin'ny herinandro fanamasina izay arahantsika ny anioa riavako. Andeha ary hanomboka ny fotoana isika ny hira 2:27 ny andininy voalohany sy ny faharoa no iraintsika. 2:27 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Vavaka isika isaoranay hatrany ianao ry Tompo Andriamanitra io, satria tonga indray ny fotoana izay ahafahanay miona aminao amin'izao herinandro ny fanahy masina izao, iaona ny isan-tokantrano ihany koa izay anatanterahana ny fanompoam-pivavahana iombonana, anarahana ihany koa ny fampianarana izay atolotra ao anay. Isaoranay ianao indrindra izany rehetrarehetra izany Andriamanitro, fa fitiavana lehibe izay atolotra ao anay, satria tianao izahay hanam-pahalalana ny amin'izany fanahy masina izany. Dia vory Tompo ny isam-pianakaviana, ny isan-tokantrano, ny fanahinao masina ny ho amin'ny tsirairay avy. Miariary eo anatrehanao Tompo ny fahotana izay vitanay, ko mangataka ny famondram-po sy ny famelan-keloka avy aminao. Matoky izahay Tompo, fa raisinao ny fifonanay, ary dia raisinay amin'ny finoana ihany koa ny famelan-keloka izay atolotra ao anay. Atreo feno ary Tompo ny fanompoam-pivavahana tanterahanay anio, mba handraisanay zava-tsotokoa avy amin'izany fampianarana izany, ary ny fanahinao masina ny hiasa mba hahafahanay mitahiry izay rehetra ambaranao amin'ity anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay ny vavakay, ary ombonanay ilay vavaka izay nampianariny anay manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, mety an-tany ny danitra. Meo anay anio ny anna saza ao anay, ary mamelany elokay, tahaka namelana izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havana, 7:70 ny andininy voalohany sy ny faharoa mialohany amakitsika ny soratra masina.
Ny soratra masina izay voalahatra ho antsika amin'ny teny io ity dia ny Jaona 7:20, ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 4:20. Jaona 7:20, ny andininy 5:20 ka hatramin'ny andininy 4:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary zaho angataka amin'iray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tsy hamela anareo ho kamboty aho, hankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahitay intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahitay, satria velona aho dia velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko, ary ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tiany raiko, ary izaho tia azy ka hiseho aminy. Hoy Jodasy taminy, Tompoko, nahoana no aminay ihany no hisehonao, fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Jesosy namalika nanao taminy hoe, raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko tia azy, ary ankao aminy izahay ka hononao aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa any ray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina, izay raha ny ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. ho aminareo izay malalin'Andriamanitra sady voantsy ny masina, ho aminareo ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Jaona 4:20. Mialohan'ny zavatra rehetra dia reto misy teny fanalahidy vitsivitsy. Misy teny hoe mpananatra na parakleto na parakletosy. Misy teny hoe mitoetra na meno amin'ny teny Grika. Misy teny hoe mahita, teoreona zao amin'ny teny hoe teoria. Misy teny hoe mampianatra, didaskona zao amin'ny teny hoe didaktika. Misy teny hoe mampahatsiaro, misy teny hoe mahalala na gnoskona zao amin'ny teny hoe gnosis, gnose, diagnostika. Ireno teny miverimberina, teny fototra, teny fanalahidy amin'ity perikopa ity. Ity soratra masina ity 7:20 ity dia anatin'ny lahateny fanaovam-belomana nataon'i Jesosy ho an'ny mpianana. Misy lahateny lavabe nataon'i Jesosy ho an'ny mpianana. Jaona 7:20, andininy 1:30 ka hatramin'ny 7 andininy 9:20. Zany hoe tafiditra ao ny 7:20, 5:20, 4:20, miafara amin'ny 7:20, manomboka amin'ny andininy 7:20. Ireny atao hoe discours d'adieu,
na farewell discourse izy ny teny anglisy, na lahateny fanaovam-beloma nataon'i Jesosy. Amin'ny fanaovam-beloma azy dia misiany alahelo sy ny fihetsem-pony roa tota. Dia zavatra rehetra izay mahatonga ny toko fahaefatra ambin'ny folo manomboka amin'ny teny malaza izay fantatrareo manao hoe aza malahelo ny fonareo, satria lahateny fanaovam-beloma fisarahana amin'alahelo izany no resahanao. Ka amin'ity toko fahaefatra ambin'ny folo ity Jesosy miteny hoe za lala sy fahamarinana ary fiainana, aiza moa nandananao? Hitanareo ny lalana ho Jesosy. Rehefa afaka izany dia nilaza izy ny amin'ny didina izay tia amin'ny Jesosy ka mitandrina ny didina amin'ireo mpianatra dia omen'Andriamanitra azy ireo mpananatra hafa. Omena mpananatra hafa izy ireo. Amin'ny fahadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo vakitsika, amin'ny fahadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo. Raha tia ianareo hitandrina ny didina, ary zaho angataka amin'ray, izy anomenareo mpananatra hafa mba ho aminareo mandrakizay. Maninona ho mpananatra hafa? Satria nisy teo aloha raha miteny hoe hafa dia misy anankiray. Raha ny olona miteny hoe rôla hafa, dikan'izany misy rôla ao ambadika ao. Izy ary le mpananatra anankiray voalohany, satria ny faharoa ny mpananatra hafa. Mamaly an'io Jaona ihany fa amin'ny epistily. Avadio ny filazantsaranao any amin'ny epistily any akaiky ny apokalipsy ihany. Jaona voalohany, toko voalohany. Io manondro hoe izy moa le parakleto na le mpananatra voalohany. Jaona voalohany toko faharoa. Jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany sy ny faharoa, teny efa haintsika loatra izy io. Jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany sy ny faharoa. Vakitsika amin'ny anarany Tompo. Anaka, zany zavatra zany soratako aminareo mba tsy anotaminareo, ary raha misy manota dia manana solovava amin'ray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina, ary izy no avitra noho ny fahotantsika, tsy ny amintsika ihany fa noho ny amin'izao tontolo izao koa. Le teny hoe solovava dia misy isakely roa. Ny isakely roa jereo vodipejy, inona ny soratra ao? Parakleto, izaho ao izy ny Jaona 4:40. Iza zany le parakleto voalohany? I Jesosy io ambarany mazava tsara hoe raha misy manota dia manana mpisolovava, manana mpananitra, manana parakleto amin'ray itsika dia izy io Jesosy Kristy ilay maro. Zay ny dikany hoe mpananitra hafa. Matetika tsy adiny olo hoe misy teny hoe hafa. I Jesosy ny mpananitra voalohany, niaraka tamin'ny mpianatra teo, nananatra azy, nampianatra azy, nampirisika, nampahery, niaro ny solovava. Dia eto Andriamanitra me mpananatra hafa. Io mpananatra hafa io zany dia tsy iza fa iza ny fanahy fahamarinana. Ny fanahy fahamarinana. Fanahy fahamarinana io le mpananatra hafa. Io fanahy fahamarinana io izy fatatsika fa tsy azon'izao tontolo izao. Tsy afaka omenan'izao tontolo izao io, tsy hitany nafantany fa nareo no mahafantatra azy. Tsy afaka raisin'io fa ny mino ihany miray amin'io, mahafantatra an'io. Miteny hoe mahalala dia miray sady mahafantatra. Tsika zany miray manana firaisina amin'ny fanahy masina dia mahafantatra azy, zay ny teny hoe mahalala. Ianareo ihany ny mahalala azy. Dikany teny hoe parakletos, ilaina antsoina ho akaiky para akaiky. Parascolaire, paramède, para akaiky. Kletos avy amin'ny teny grika hoe kaleo, miantso. Tsy fantatra na avy amin'ny teny anglisy hoe akol. Fa ny parakletos zany dia ilaina antsoina ho akaiky le namana, le papahery, le papirisika, le mpisolovava, le anarina rehetra teneniny eo, mpanampy, mpampahery. Zay ny dikany. Ka mpampahery hafa, mpananitra hafa ny tonga eo. Ka noho izany tsy ahitany Jesosy intsony
ireto mpianatra ireto satria efa misy mpananatra hafa. Vakitsika ndray ny 8 hatramin'ny 20 amin'ny jaona toko 7 andiny 8 hatramin'ny 20. Tsy amelanareo kamboty nkaty aminareo vetivety foana je tsy hitantsony ary veton'ny amin'izany andro zany dia fantatrareo fa izaho amin'ny raiky ianareo aty ary zaho vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no ahita. Ile mahita eto dia avy amin'ny teny grika hoe teoreo na zao ny teny hoe teoria. I teoreo io zany ny fototra amin'io dia teor zany mpijery teatra, mpijery fety mpivavahana, spectateur. Le olona laina mijery fety amin'ny kianja beny grika mba tsy lazako hoe collégium dia teor lazana azy reo mpijeran'ireo mpijery spectacle reo. Ka ny teoreo zany dia mahita raha materialy, mahita raha nofo tahaka mijery teatra. Ka izao tontolo izao tsy ahitan'ny Jesosy tsony amin'ny fisainana manofo, amin'ny maha izao tontolo izao azy tsy ahita azy mandehandeha, fa ianareo mpianatra no ahita azy, mahita azy an-tsaina midikan'izany, mahita azy amin'ny alalan'ny fanahy masina midikan'izany. Izay ny dikany hoe vetivety foana dia tsy ahita azy tsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita satria velona. Maninona moa Jesosy lasa nefa lasaina hoe hitandray satria ny fanahy masina no mampahita azy ireo, ka tsy tahaka mijery spectacle fa fahitana ara-panahy. Ny fanahy masina izany no mampianatra sy mampahatsiaro amin'ny mpianatra hoe iza moa Jesosy velona, izay mahatonga ny mpianatra ho velona satria velona dia velona koa ianareo. Ny fanahy masina zany mahatonga an'izany, manjary manana ny Jesosy velona hitatsika amin'ny fanahintsika isika noho ny amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka tsy ho kamboty intsony izy ireo. Ta misy le mpananitra fanahy masina manitsy ny fijeriny manko amin'ny Kristy. Fa izao tontolo izao tsy mahita ny Kristy, tsy afaka hijery azy amin'ny masony tahaka ny mijery spectacle. Ilay mpananitra ty zany na parekletos na ny fanahy masina dia mampianatra ny zavatra rehetra. Vakitsika ny 9 sy ny 20. Izany teny zany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra aminareo fa ny mpananitra dia ny fanahy masina zay raha amin'ny ray aminarako izy nampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsarynareo ny zavatra rehetra ilay nilazaiko taminareo. Izy zany mpampianatra natao hoe fonction didactique du Saint-Esprit. Izy zany manana asa mampianatra. Dia ny asa faharoa ina izy mampahatsiaro, fonction psychologique na fonction mnémotechnique, mampahatsiaro, mamelona ny fahatsiarovana. Izay asa anankiroa na zay asa roa ataon'ny fanahy masina zay nahafahana nanoratana ny filazantsary. Zay natonga le mpianatra nanoratra ny filazantsary, manoratra ny tena sy ny fiainana sy ny asan'i Jesosy ho lasa filazantsara satria nampatsahivo ny fanahy masina, satria nampianary ny fanahy masina azy zany. Reo mpianatra reo nge nandositry, reo mpianatra reo ne nilefa rehefa nifantsika taminazy fidina Jesosy, fa fanahy masina zany namerina azy reo hoe zao no soratana, zao no atao, zao no atao. Ohatra amin'izany ny Jaona 20 nahatonga azy reo nahasoratra. Jaona 20 ny 30 sy ny 130. Jaona 20 30 sy ny 130 amin'ny Tompo. Ary nisy famantarana nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianatra zay tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra izao mba inoanareo fa Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hananareo noho ny anahy. Mbola maro zavatra nampatsahivo ny fanahy masina amin'izareo, fa ny fitipitirana fa ity aminy natao satria nosoratana mba inoanareo ka hananareo fiainana. Mandeha amintsika Jaona 20 ny 420. Jaona 20 andininy
efatra amby roapolo sy ny fahadio amby roapolo, dia ny faefatra amby roapolo sy ny fahadio amby roapolo. Izy ilay mpianatra zay vavolombelona manambara izany sy nanoratra izany, ary fatatsika fa marina ny fanambara. Ary misy zavatra maro avokoa zay nataon'i Jesosy, ka raha voasodra tsirairay avokoa izany ny rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao aza dia tsy ho mivoky voasoratra. Nanjary nahatsiaro le mpianatra i Jaona moa zany, le mpianatra tian'i Jesosy ny sasany, ka nanoratra izy zay le hoe ny fanamasina dia mpampahatsiaro. Mbola misy zavatra maro izy fa tsy nisoratana. Mampianatra zany ny fanamasina. Maninona koa izy mampianatra? Misy zavatra tsy mbola voambaran'i Jesosy tamin'ny mpianatra, tsy zakan'ny mpianatra tsony, fa ny fanamasina manambara azy, anjarany iray ny manambara azy, satria tsy zakan'ny mpianatra tsony le lesona be dia be nomeny Jesosy. Zao ny ataoko 10 ange jereo ny 12 sy ny 13. Vakitsika ny jaona toko fa 12, jaona toko fa 12 azafady, jaona toko fa 12 andininy fa 12 sy ny 13, jaona toko fa 12 andininy fa 12 sy ny fa 13. Ahoana sisa? Mbola manana zavatra maro holazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny, fa tonga ny fanahy amin'ny fahamarinana dia izy ny taridalina anareo amin'ny fahamonjetra, fa tsy teny ho azy izy fa izay riny nolazaina, ary ny zavatra ho avy dia ambara. Mbola misy zavatra maro zany saika ho resan'i Jesosy tamin'ny mpianatra, fa izy hoe tsy zakanareo atreo ihany aloha, fa tsy zakanareo fa mipoka eo ny zanakatidohanareo, fa ny fanamasina na mpianatra an'io ho avy izy. Hitanareo zany le mampampianatra azy zany, mampampianatra azy zany. Misy koa zavatra tsy azon'ny mpianatra mihitsy tamin'ny ohatran'ny mianatra rehetra, tsy mety azon'ny zalahy tamin'ny fotoan'androny, ka ho avy koa ny fanamasina hoe zao neny tena izy anazava-nina taoriana. Ampahany zavatra tsy azon'ny mpianatra nde jerentsika jaona toko faharoa, jaona toko faharoa ny 12. Tsy azon'ny mpianatra ny dikany teny hoe raha vao ty tempolo ty dia atsangako amin'ny atelono. Ena moa ny dikan'izany, hay le tempolo lesan'i Jesosy ny tenany atsangana 3 andro. Jaona toko faharoa andininy fa 12. Ahoana hozy izy? Ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsaroan'ny mpianatra fa efa nilaza zany izy, ary dia niny soratra masina sy ny teny zay nilazain'i Jesosy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty zany hoe rehefa lasa Jesosy, tsaroany izy ny nampatsiaro azy ny fanahy masina, na tsaroany zareo amin'izay fa hoe moa izy efa nilazan'izany re olona, fanahy masina mpampatsiaro. Toko faharoa 12 andininy fa 14. Wala misy zavatra tsy azon'ny mpianatra koa tamin'ny manaraka, zany hoe le fanahy masina ny tahakany hoe misy mpampianatra mampianatra dia rehefa mody tsy mbola tsy azonao la izy dia misy manampy ny zokinao an-trano. Zay le toiran'ny fanahy masina. Toko faharoa 12 ny andininy fa 14. Io ndray Jesosy le nitaingana zanaboriky tsy azon'ny mpianatra ny dikany. Jaona toko izy le akatra ny Jerosalema, jaona toko faharoa 12 andininy fa 14. Izany zavatra zany dia tsy fantatry ny mpianatra tamin'ny voalohany, fa rehefa nidina tamin'ny voninahitra Jesosy dia vao nahatsiaro. Tanareo zany zay le teny hoe mahatsiaro. Izy zany nampatsiaro anjareo ny dikany io, ny fanahy masina nampatsiaro anjareo an'io. Zay le asan'ny fanahy masina, mpampatsiaro, mampianatra sady mampatsiaro, répétiteur. Izy io zany dia ho fanohizana ny fampianaran'i Jesosy, ho fanohizana ny fampianaran'i Jesosy zany, no famelabelarana azy hazava kokoa ho azo ampiarina araka ny fotoana sy ny zava-misy iainan'ny fiangonana sy ny fiombonan'ny mino amin'ny vanim-potoana samihafa, adaptation, accommodation, assimilation. Ka ny fampatsiarovana ataon'ny fanahy masina dia tsy ara-pivavahana ihany. Ao manko misy ara-pivavahana hoe izao natao fahatsiarovana, dia atao zany le fahatsiarovana ny fanasamy tompo.
misy reny fanompompivahana zay reny a misy endrika mémoire cultuelle, fahatsiarovana ara-pivavaha, tsy fahatsiarovana ara-pivavahana ihany fa fahatsiarovana iainana, mémoire existentielle, fahatsiarovana iainana. Ka i Jesosy le tsy eto tsony a lasa eto, i Jesosy le tsy hita lasa hita, lasa manao ny asan'ny tompo isika. Elle rend l'absent présent. Hitan'ny olona i Jesosy no ny asa ataontsika, dia tsika akampahana amin'izany mémoire existentielle izany. Jaona toko 7:10, andininy 5:10. Jaona toko 7:10, andininy 5:10. Vakitsika, fianarana nomeko anareo. Jaona toko 7:10, andininy 5:10. Vakitsika, fianarana nomeko anareo, mba hanaovanareo araka ny nataoko teo aminareo. Paradigma, fianarana. Misy zavatra nataon'i Jesosy zany a ataontsika, tsaroantsika ka ataontsika, fa tsy hoe vitana am-piangonana ihany, fa nareo koa tokony fanasa tongotra ho Jesosy, nareo tokony fanampy. Ka i Jesosy zay tsy hita maso a lasa hita maso ana amin'ny fiarahamonina no ny asantsika kristianina, fa tsy mijanona tam-piangonana, fa raha zay manjary fahatsiarovana ara-pivavahana, mémoire cultuelle. Fa ny fahatsiarovana ataon'ny fanamasina dia miasa na amin'ny fiarahamonina, manampy ny mahantra, mitory filazantsara, manasitrana, maneho fitiavana. Izao ny didiko dia mba hifankatiavanareo, izany no afatara amin'ny olona fa mpianatra ianareo raha ny fankatia, fa tsy hoe raha mitsofoka am-piangonana, manjary mémoire cultuelle, fa mankany amin'ny fiarahamonina ny fampatsiarovana ataon'ny fanamasina ito. Ny fahatsiarovana ndray resaka ny mémoire tsika, ny fahatsiarovana dia toy ny vanimtaolana. Vanimtaolana mampifandray ny lasa sy ny ankehitriny, mampitohy ny lasa sy ny ankehitriny ny fahatsiarovana. Manao psychologie kely tsika, manangona ny lasa izy mba dia mandray tanina ny ankehitriny, zay nataony mémoire. Fantatsika misy karazany maro ny mémoire, misy mémoire visuelle, mémoire auditif, olfactive, sy dia misy mémoire reproductive, zany hoe mamokatra. Misy mémoire mamerina fotsiny répétitive. Dia ireny rehetrareny a ilaina karakarain'ny fanahy masina mba hampifandraisina amin'ny ankehitriny. Ka izany nataon'le fahatsiarovana manangona ny lasa mandray tanina ankehitriny. Izany koa nataon'ny fanahy masina amintsika, manangona ny lasan'i Jesosy izy, manangona ny fahatsiarovana ny Jesosy velona avy any Nazareta izy, ka mampianatra antsika mba hampiditra izany amin'ny fiainantsika, hampiatra izany amin'ny fiainantsika. Investir notre présent, mba hatonga antsika nomana ny hoavintsika. I Jesosy efa maty ela be 2 taona, lasa manan-kery amin'ny fiainako. Jesosy velona avy any Nazareta, maharoka démonie zany anarana zany. Satria ile fahatsiarovana rehetra angon'ny fanahy masina io zany a manjary ampianariny atsika, ka haitsika mampiatra n'iny amin'ny ankehitrentsika, hibanjinantsika ny hoavy. Ka ny fahatsiarovana eto dia tsy tamberina fotsiny, na rappel, nostalgie, tsy tamberina fotsiny fa fitsolovana ny hoavy amin'ny alalan'ny lasa. Rétrospection illuminatrice, fitsolovana ny hoavy amin'ny alalan'ny lasa, le zavatra efa lasa mitsilo ny hoavy. Fiainan-dasan'i Jesosy mitsilo antsika rehefa tarihin'ny fanahy masina isika. Izany no ahafahan'ny fiangonana miavao, ahafahan'ny mpino miavao amin'ny alalan'ny lasan'i Jesosy. Alain'ny fanahy masina ny lasan'i Jesosy, ka mitodika amin'ny lasan'i Jesosy, Jesosy velona isika, dia tarihin'ny fanahy masina amin'ny ankehitrentsika mba hiazakazaka ho amin'ny hoavy dia ny fiainana mandrakizay. Ary zany tsy aiza amin'ny olona ny fivavahana kristianina, zany tsy afatara amin'ny olona athée natao hoe fiangonana. Ny olona tsy mahalala ny fivavahana kristianina dia mieritreritra ny fivavahana kristianina dia heveriny anganom-bazaha, mity anganon-ganom-bazaha fotsiny, tahaka ny Hercule, i Zeus, ny Titan sy ny sisa. Mity io amin-jareo le fivavahana amin'ny Jesosy, ka mila anaovana fomba ntarazo na rite, culture fotsiny fivavahana, culture, rite. Avy eo miteraka
etika natao mba moraly, fivavahana zany resaka moraly zany mba tonga ny olona tsara fanahy, resaka etika iombonana, mémoire collective na mémoire sociale fotsiny. Tsy zany anefa, ary raha tsy zany dia zao, ny baiboly zany dia lasa boky firaketana, lasa mémoire raha vao tsisy fanahy masina, ary zay ny tsy mamety mianatra sy mamaky baiboly ka tsy hitariny fanahy masina, manjary zava-doza. Fanahy masina zany mampianatra, mampahatsiaro, mitsilo antsika ka manjary misy dikina amin'ny fiainantsika ny zavatra rehetra voalaza amin'ny soratra masina io, ka manjary mahita ny Jesosy velona isika. Izao tontolo izao tsy mahita izany ho ny tompo, fa isika izaso ianao no mahita izany, ka tsy mijery spectacle akory zany fa mahita ara-panahy. Mila fitsilovan'ny fanahy masina itsika. Manjary soratra velona ny baiboly na ny soratra masina noho ny amin'ny fanahy masina, soratra velona manondra ny Jesosy Kristy mpanome fiainana. Mba jere kely ny Jaona toko 5, Jaona toko 5 ny 7:30. Jaona toko 5 ny 7:30. Vakitsika aminaran'ny tompo. Dininareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ho aminy ananonareo fiainana mandrakizay, ary reno manambara ahy. Amin'ny alalan'ny fanahy masina dia manambaran'i Jesosy ny soratra masina. Iny ary havana. Izay ny farafahakeliny amin'ilay mpananitra parakleto, voahiraka ampianatra asy ianao fa tsy ny mpianatra eny ankehitriny, ka mampianatra sy mampahatsiaro antsika ny Jesosy velona Jesosy, ary miaramonina amintsika. Izy sy ny ray nozy izy ny miaramonina amintsika, zay tiaka tanona midiniko, ankoho aminy za sy ny ray, hiara-ipetraka aminy, hiaramonina aminao izy ianao na mihiboka ary amin'ny alalan'ny fanahy masina dia hiaramonina aminao i Jesosy sy ny rainy, ka ho velona mandrakizay ianao. Ho an'Andriamanitra reriny voninahitra. Amen. Ampirisika antsika ny fanahy masina ka hery isika amin'ny hira fahasivy amin'ny 30 tsakotsakotsika n'izany rehetra zany ny andinin'ny voalohany sy ny 5. Iombona mivavaka sika ry havana. Misaotra anao zay ry Andriamanitra tomponay, satria mbola afaka nandray ny fampianarana avy aminao izahay. Misaotra anao zay ny fanahy masina, satria ianao dia fanahy tsy mandalo ihany, fa tena mitoetra eto anivonay mihitsy. Ary ianao dia mampahafantatra anay zay lalana tokony izoranay. Misaotra anao zay Jesosy, fa ianao dia tena mpampianatra lehibe tokoa. Ary mbola misy mpampianatra hafa dia ny fanahinao masina, zay nomenao anay, mampatsiaro anay
mampatsiahy ny didinao, ny fitiavanao, eny ny fanahy ny fahamarinana izay misy eto aminay. Misaotra anao izahay satria amin'ny alalanao no ny tena hafantaranay marina, mba ho mahalala izahay, mba ho mpianatra tianao izahay satria manaraka ny sitraponao. Misaotra anao izay fanahy masino ary mangataka aminao mba hampaherezinao ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny firenena malagasy. Eny ao anatiny amehana izahay, ao anatin'ny sarotra izahay, kanefa ny fanahinao masina mitoetra ary mankahery ary mampatsiafa misy izany Jesosy Kristy izany, ary velona tokoa izany mba hivelomana ihany koa, satria hoe ianao hoe velonao ary velony ianareo, ary mba hanana fivelomana ary indrindra ilay fiainana mandrakizay izay homaninao aminay. Ka mangataka aminao izahay mba raketo ao am-ponay ny lalànao, soraty ao an-tsainay ny sitraponao, ary ny sainao Kristy no ao aminay, mba hahafahanay miasa marina amin'ny alalan'ny fanahinao masina, hiasa amin'ny fiarahamonina ny firenena mpiarabelona, eny mba tsy ho fombafomba fotsiny ihany, na moraly na fitondran-tena, fa tena fiainanao aminao mihitsiny isa-minitra isa-tsegondro, ary ny fanahinao masina hitarika anay hatrany. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Soarin'Andriamanitra lehibe tsika riavana ny amin'ny fahasoavana nahavitantsika ny herinandro ny fanahymasina indray anio. Ny raha-pitso ny lohevitsika dia hoe ny fanahymasina dia vavolombelona mahatonga ny mino ho vavolombelona. Ny fanahymasina dia vavolombelona mahatonga ny mino ho vavolombelona. Hitsangana isika hanao ny hira voalahatra 300 andininy voalohany sy ny fahaefatra. Jesosy tanteraka aminareo ane izany. Ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminareo dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanaroran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fatahorana an'i Jehova. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana hanao vavaka mangina. Fa ny mpananitra dia ny fanahymasina zay raha ny ray amin'ny anarako, izy nampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiarinareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Ho an'Andriamanitra ririny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.